Sehatra ny fanatanjahantena kosa indray dia hijanona kianja fanaovana fanatanjahantena. Ny kianja Nanozato ny ministra ny Tanora sy ny fanatanjahantena Andriamosary Soa Jean Anissé. Ijery fotony ity kianja ity ny ministra io tolakandro io. Midina ifotony tetsy amin'ny kianja Nanozato ny ministra ny fanatanjahantena sy ny Tanora Andriamosary Soa Jean Anissé tamin'ny titolakandro ity. Nalaza sy naberesaka mantsy ity kianja ity fa hoe namidy ary tsy afaka ilalaovan'ny taranja baolina lavalava sy ireo sekoly manodidina mampiasa ity kianja ity. Nanome antoka ary ny ministra fa mbola hijanona ho kianja ity toerana ity. Tonga eto zay satria ny antony dia mahatsiaro malahelo ihany koa raha misy zavatra mahory anareo amin'ny mahampiahy sy tompona andraikitra voalohany fanatanjahantena eto Madagasikara dia somary gaga ihany zay ary taitra raha naharefa ity kianja izay efa maintombolaly tamin'ny alalan'ny fanaovana baolina lavalava taona maromaro zay no misy mikiasa ividy na hoe angorona indray ka izay dia mijoro eo akaikinareo mandrakariva ary dia miteny aminareo eto Androany fa tsy misy olona afaka ahazo ity kianja ity fa tsy maintsy mijanona ao kianja ity. Tetsakilan'izay dia naneho ny afaliny ireo mpitantana taranja baolina lavalava sy ireo mpilalao marobe izay mizatra tena eto amin'ity kianja ity. Ay misy mihaino ihany zay ety ambalan'ny valam-bahoaka ety satria naharary anay mafy dia mafy tokoa zany naheno sy nahafantatra fa misy taratasy mazava mihitsy fa hoe lafo le kianja. Ankehitriny nefa zay dia velombolo indray satria ianao zay ao anatin'ny tontolon'ny fanatanjahantena ny tonga miatrika anay aty hoe amahany le problemenay. Araka ny nambaran'ny ministra ihany dia asipampanamboarana ity toerana ity na ho an'ny mpijery io na ho an'ireo fotodrafitrasa manodidina izay mbola azo ampiasaina tsara ho an'ny fanatanjahantena hafa toy ny baolina kitra lalaovin'olona 7 eo ihany koa ny taranja basketball sy ny taranja volleyball.